Tsy miafina intsony ary hitapoko hitapirenena ankehitriny ny fanararaotam-pahefana ataony mandridina ny filoha eritaona mialoha ny hafaran'ny fepitaona iasany. Misy ireo mbola mahazo lisansa radio sy télé na dia lazaina mpabe maso aza fa mbola miantona ny fanomezana izany. Misy kosa ireo tsy menatra akory ka maka sy mampiasa ny fitaovam-panjakana isan-karazany. Raha ny arahana hita ny fanodikodinana nataon'ny mpanolontsaina ny filoha mivady Ramatoa Claudine Razaimamonjy tamina resaka volan'ny trésor public dia malaza indray kosa ankehitriny ny nahazoana sy nampiasana mpanolontsaina iray hafa André Raobelina ny fitaovam-panjakana izay tsinona fa ny tranon'ny ENS Ampefiloha izay tsy nisy appel d'offre ary tao anaty tsy fisina mangarahara tanteraka ny nanaovana ny fifanarahana. Milaza tsy manambola ny fanjakana entina hanamboarana ny fotodrafitrasa tahaka ity ao amin'ny ENS Ampefiloha ity dia araraotina omena mpanolontsaina manodidina ny filoha ny fotodrafitrasa tokony ampiasain'ny mpianatra. Mikirakira sy manambola ny fitondram-panjakana rehefa ireny hetsika fanafarana frame hiakatra ety an-drenivohitra sy ny fanaovana fety ao amin'ny Palais des Sports ary ireny fanangonana mpianatra eny amin'ny Coliseum ireny. Fa raha hanamboarana fotodrafitrasa ho tombontsoan'ny mpianatra milaza ho tsy misy vola. Omena ireo mpanolontsaina ho tombontsoany manokana intérêt privé ny fotodrafitrasa mpanjakana. Milaza ihany koa fa mahavita zavatra maro ny fanjakana ankehitriny ka na salle de cinéma na station service na ireo sekoly izay tsy naorina fanamboarana na navaozina dia hiazakazahana tokana ny filoha avokoa. Samba nisy filoha nanao tahaka izany teto amin'ny tantaran'ny firenena. Maro ireo sinema tsy miasa intsony eto an-drenivohitra ka inona no manakana ity orinasan'ny mpanolontsaina ny filoha ity tsy hanao toy ny mpandraharaha rehetra ka manatona ireny ho vidiana na ho faina sy amboarina fa maninona no afangaro ny fananam-panjakana sy ny tombontsoa manokana ka atao tantely afa-drakotra toy izao ny fananam-panjakana.